eo ambany fitarian'andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny République-ny Madagasikara, eo ambany fiain'andriamatoa Christian Tsaye, Premier ministre ny lehibe ny gouvernemanta, andriamatoa Herman Razafimahefa filohan'ny Antemerandolona, ramatoa Christine Razanamahasoa filohan'ny Antemera-pirenena, ramatoa Marie Orléaville ministre ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy, ramatoa Lucien Irmana Armand filoha-hevitry ny Antemera-pirenena, andriamatoa Richard Rafetson gouvernora ny faritra Tsinanana, ireo ministra sy olom-boafidy ary ireo tompon'andraiki-panjakana maro. Fanokafana ny fomba ofisialy ny famboleka azy 2024 nivala 20 janoary 2024 avy izao any Laka Est, Vatomandry, faritra Tsinanana manomboka valora maraina. Amin'ny fotoana ihany koa ifanomboana ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao amin'ny alalan'ny fampiasana drone. Iarahentana avokoa isika rehetra hanatrarany tanjo 5,7 hektara napetraka sy fanatanterahana ny vila Madagasikara rakotra ala. Famboleka azo manakaiky ny vahoaka, fanatanterahana ny velorano fahafono izay mambola azo mamelona aina, izay mambola azo mamelona ny Madagasikara.